Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray izahay ho anao natratra nyity tombonandro avelomana androany ity manaraka n'izao fandaharana izao manona ny fiadanan'ny tompo ho anao izahay amin'izao fotoana izao dia andaontsika hivavaka hametraka ny fotoana rehetrarehetra eo ampelantanan'i Jesosy mba tena hoe hanatrika Andriamanitra mety hoe misy elanelantsika fa hanatrika Andriamanitra ao amin'ny tokantrano izay misy anao amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy anao amin'izao fotoana izao akipio maso nofinao dia andaontsika hivavaka Jesosy io mbola misaotra anao indray izahay nanomezanao anay tombonandro avelomana ahafahanay miresaka aminao eto ahafahanay ihany koa hideranao eto amin'ity toerana ity hanompo anao Jesosy apetraka fenao am-pelantananao ny fotoana rehetra eto Jesosy tsy fombafomba na fahazarana ny izao fotoana ataona izao fa tena hoe fanompona ianao Jesosy io ka mino izahay hoe manatrika ny tsiraray avy izay manaraka an'izao fandaharana izao ianao ary manatrika anay eto ihany koa Jesosy atao fotoana tena misy ako nyity fotoana androany ity mety hoe efa nandalo be dia be natao hideranao natao anay fa ity androany ity Jesosy ataovy tena miavaka noho izay efa hatrizay hitondra fanamboarana indray eo amin'ny fiainan'ny olona ako ny ara-panahy satria rehefa tahina ny ara-panahy dia manaraka ho azy ny ara-nofony tsirairay mino atompo fa eto ianao mino ihany koa fa any atokantrano tsirairay avy ianao amin'ny toerana rehetra izay misy anay saotra indrindra Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany amen ie dia fantatro hoe mety ozy izy ianao hoe tonga indray ity ny fotoana anarana ny fandaharana natao hahiteranao fa ty zavatra ity tena tsy fombafomba na fahazarana fa fanompona an'Andriamanitra dia fampaherezana voalohany tiako hampaherezana anao dia zao hoe Andriamanitra dia manana lalana sy tanjona heverana antsika zanak'olombelona tsirairay avy nisy fampaherezana izay moa reky dia zao ilay teny hoe ianao tsy tongatonga foana teto ambonin'ity tany ity fa matoa ianao tonga eto ambonin'ny tany dia ny havelomanao zany dia hanompo an'Andriamanitra ary ihany koa manana lalana sy hevitra heverana anao Andriamanitra ary zao izany hevitra izany dia tsy hevitra hoe hitondra lozo fa hitondra fiadanana indraindray mety hoe tsy araka ny saintsika amin'ny maha-olombelona ilay zavatra mitranga kanefa ny aseho an'Andriamanitra satria hitan'Andriamanitra fa masoa anao ihany koa fa nefa n'izao Andriamanitra tena te hamonjy atsika ary manana ny ampy rehetra izy manana ny fomba rehetra mihitsy ihany koa izy mba hamonjena atsika tsirairay avy fa indraindray mbola misy elanelana mampisaraka atsika amin'Andriamanitra indraindray mbola misy hevitra tsy ahafahan'Andriamanitra mitahatsika ka amin'ny fotoana ary ianao anatina zavatra ohatrany hoe olana anatina fangejana sy tahaka izany dia tsy afaka manao ininona mihitsy ny Andriamanitra satria nahoana satria mbola eo ilay elanelana satria mbola eo ilay hevitra mampisaraka azy aminao misy tenin'Andriamanitra izay ato amin'ny Isaia toko fa 7:50 manomboka ny 1:1 ka hatramin'ny faharovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalindalovana fa mahare fa ny elon-kareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaina izy izany hoe tena mazava be mihitsy ireo tenireo tapany voaloha izy miteny hoe ny tanan'i Jehovah izy tsy fohy fa mahavonjy ny sofiny tsy lalindalovana fa mahare izany hoe Andriamanitra zany tena te hamonjy atsika izy fa eo amin'ny 2:2 dia hoe fa ny elon-kareo izy no hevitra mampisaraka anazy aminareo dia zao Andriamanitra dia Andriamanitra masina ary amin'ny mahamasina anazy zany dia tsy afaka no mitoetra amin'ny toerana misy fahalotony izy izany hoe rehefa amin'ny fotoana zany anatin'ny olona anankiray hitoeran'ny fanaratsy dia miala ny fanan'Andriamanitra izany hoe miala ny fanahy masina ka rehefa tsy eo ny fanahy masina dia mitsimbadika ambony ambany lasa mikorotana tsy araka izay tokony hisy azy ny fiainan'ny olona anankiray ka zao tena te hanentana anao hoe Andriamanitra manana tanjona fa te hantany ihany koa hoe sao dia mbola misy hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra sao dia mbola eo ilay karazana fahotana misy tantaran'olona anankiray izay zao ao anaty baiboly ao tena nanamarika be an'izany zavatra lazaiko aminao eto izany dia ny tantaran'ny Saoly dia azo nalazaina hoe mpanompon'Andriamanitra izy ary azo lazaina ihany koa hoe fa Saoly dia mpanompon'Andriamanitra nantsoina no fidiany mba hanompo an'Andriamanitra
dia tena nomban'andriamanitra tokoa izy fa saingy izao hoe inona ary natonga anazy rava sy potika ny fiainany taty aoriana satria izy tsy nankatohan'andriamanitra satria izy tsy nanaraka n'izay rehetrarehetra mety hoe nilazain'andriamanitra dia nalahelo ny fon'andriamanitra dia nanjaka tao amin'ny Saoly ny fanaratsy izany hoe ilay fanaratsy izany le elanelana nampisaraka an'andriamanitra tamin'ny Saoly dia niala tao amin'ny Saoly ny fanahin'andriamanitra dia tsy nahomby intsony ny zavatra izay nataony ny esorin'andriamanitra tamin'ny toerana nisy azy izy dia rava sy potika ny fiainany ka zao hoe inona ary ny tokony ataonao mba tonga n'andriamanitra tena hoe miasa tanteraka eo amin'ny fiainanao dia misy tantarana lehilahy anankiray ihany koa ity tena hoe anisan'ny aina tao anatin'ny fahamarinana izy ary mba nankasitran'andriamanitra dia tsy izy izany fa Josefa voalohany indrindra Josefa dia lehilahy nanaiky an'andriamanitra nanaiky ny fitarian'andriamanitra izy nanaiky ny lalan'andriamanitra izy ka na tsy araka ny sainy ary dia nanaiky izy ohatra fotsiny izao hoe izy dia tsy tia ny rahalany fa halan'ny rahalany izy ary namidy ny rahalany mihitsy ny ary izy dia tsy hoe teo ihany ny olany nanomboka fa rehefa namidy ho andevy izy dia mbola nalefa tany amponja ihany koa mbola nendrikendrehana ihany koa izy dia tena be dia be ny karazana zavatra mety hoe nandalo teo amin'ny fiainany fa nefa n'izao nitraka foana izy tsy nampiondrika azy izany fa vao maika ary izy nitroatra hoe za anompo an'andriamanitra tsy anaiko lava amin'ny fahotana fa anompo an'andriamanitra hozy izy nataon'i Josefa dia izao voalohany indrindra ny tokony ataonao dia izao hoe mila mankasitraka ny lalana izay hitondra an'andriamanitra izany ianao satria izao i Josefa dia nankasitraka ny lalana mitondra an'andriamanitra azy faharoa manarakaraka izany mila mitoetra mitahotra an'andriamanitra ianao izany hoe manaiky an'andriamanitra izany hoe ilay tahotra an'andriamanitra izany dia izao mila manaiky an'andriamanitra ianao na dia tsy azonao tombotsoa ary mila manaiky an'andriamanitra ihany koa ianao manarakarak' izay na dia mandratra anao ary ilay izy indraindray mila manaiky an'andriamanitra ihany koa ianao na dia tsy fantatrao ary ny antony hoe fa manino ty fa ino ty zavatra mandalo amin'ny fiainako ty dia mila manaiky an'andriamanitra ianao mila manaiky an'andriamanitra ihany koa ianao avy hatrany amin'ny fotoana izy miteny hoe anaka izao atao dia ekeo satria fihevitr'andriamanitra hoy eo teny aloha tsy hitondra loza fa hitondra fiadarana ary izao farany mila manaiky an'andriamanitra zato isanjato ianao mila matoky an'andriamanitra ianao satria izao ny fihevitr'andriamanitra hoy ao tsy mitondra loza fa mitondra fiadarana inoko fa raha manaraka an'ireo zavatra ireo ianao dia tena hoe afaka ny tonga lavitra ny fiainanao tsy ho tahaka neny Saoly fa tahaka neny Josefa nasandratra izy kelynge ny andohany fa noentin'andriamanitra tamin'ny ambony indrindra izy dia farany indrindra mila manamasina ny tenanao eo anatrehan'andriamanitra ianao mila mifady ny ratsy rehetra indraindray mantsitsika dia manao zavatra mampalahelo an'andriamanitra nefa nijerenge ny fitiavana tolotr'andriamanitra ao antsika ianao zao io afaka mijery tsara ianao afaka mandreza ny teniko izany ianao mbola velinaina koa ianao natratra ny titony ianao lehibe ny fitiavan'andriamanitra ka andao tsika namasina ny tenantsika hifady ny ratsy rehetra mihitsy andao ialantsika ny fahotana rehefa hoe fahotana ina moa ny atao hoe fahotana izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra izay ny atao hoe fahotana indraindray ihany koa tsika manao zavatra mety hoe mana fotoana ny hafa efa karazana fahotana ihany koa izany androany tiaka ianao tena andinika ny tenanao diny tsara ny tenanao hoe inona ny hevitra mbola nampisaraka anao tamin'andriamanitra inona ny hevitra mbola nampiala an'andriamanitra teo aminao mety hoe te hamonjy anao izy nivavaka ianao dia tsy namaly vavaka anao izy dia apetrao ny fanontaniana hoe fananinina ary fananina dia sainsaino amin'izao fotoana izao hoe inona ary Jesosy izany ny elanelana nampisaraka taminao manomboka akipy ny mahasonofinao dia andao tsika hivavaka anamasina ny tenantsika eo anatrehan'andriamanitra satria andriamanitra tsy mitoetra ao anatin'ny fahalotona fa mitoetra ao anatin'ny fahamasinana izy ka rehefa masina ianao dia ambinina izay rehetra ataonao akipy mahasonofinao dia andao tsika hivavaka anamasina ny tenantsika eo anatrehan'i Jesosy eo ity izahay mangataka aminao voalohany indrindra mangataka ny famindramponao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tsy mendrika vitany teo anatrehanao Jesosy dia tena mifona izahay mamelany heloka tsiraray avy mamelany heloko ny tsiraray avy
koa izay manaraka n'izao fandaharana izao sy rehetra ny aina atao anatin'ny fanao izao tontolo izao sy rehetra mbola tsy tonga saina Jesosy ataovy tonga saina izy androany ireo selatra izy aiaiky ny fahotana rehetrarehetra izay ny aina ny atrizay satria izao ianao dia Andriamanitra be famindrampo Andriamanitra efa be famindrampo hatrizay ianao be famindrampo mandraka androany ka mino a Jesosy hoe ianao amindrafo aminay ianao amela ny eloka rehetra izay vitanay satria manenina izahay Jesosy ka diovy afaka ny ranao nirotsaka fenao anatinay afaka ny ranao no anadio anay Jesosy amin'ity androandroany ity mino atoko fa eto ianao mamela ny elokay eto ianao manamasina anay eto ianao ihany koa mikasika anay amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny reto hira ireto dia ndaontsika sady hanamasina ny tenantsika no hanamafy ihany koa ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Jesosy io mamandrafo aminay dia tany mafy izay Jesosy hifikitra aminao tery izy izay tsy mba hiala aminao na hevitra fa tery izy tena hoe hanompo anao hatramin'ny farany. Et toi mina samity Jesosy Alléluia So
fa tsy niantsoantso anay foana ianao fa niantso anay ianao velonay nambanompo anao ka androany Jesosy terizy izahay mba tena hifikotra aminao terizy izahay Jesosy tsy ala aminao mety mandalo eo aminay olana mety mandalo eo aminay fangetsana mety mandalo eo aminay ihany koa Andriamanitra karazana tahaka ny devoly fa azavela hitondra anay amin'ny fandavona izany azavela hitondra makany amin'ny fanaovan-dratsy izany azavela ihany koa hitondra anay ho elanelana eo amikoseho aminao Jesosy fa terizy izahay mba tena ho amin'ny fahamasinana azavelanao hiala aminao izahay terizy izahay ny amin'ny fanomponanao terizy ihany koa ny anam-pananay azavela ho matimaty Jesosy fa terizy mba tena angotragotraka irehitra ho anao Alleluia Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra ianao ka matoky ianao a Jesosy fa hainao miasa Alleluia sotra zay fotoana foy dia foy kanefa ninoka fa tena nanamasina ny tenanao teo anatrehan'i Jesosy ianao tao anatin'ireny hira tao anatin'ireny fampahirezana sy vavaka ireny dia ety am-pamaranana mbola te hanentananao ihany aza eto ihany aza hoe tao anatin'ity fotoana ity ihany ianao no nanamasina ny tenanao fa masiny foana ny tenanao isan'andro sady zany ihany koa ange anisan'ny fiambenana amin'ny fotoana ho avy Jesosy ka ianao nanamasina ny tenanao isan'andro dia asurena ny mandrakizay ianao avy hatrany ianao dia ampakarina ka zao dia meteza ihany koa ianao anaiky an'Andriamanitra meteza hifadana ratsy rehetra satria zany ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra dia ho lavorary ny fiainanao tsy korotana tahaka neny Saoly fa tahaka neny Josefa hoe tonga amin'ny ambony indrindra dia andaontsika marana sady an'ity fotoana ity dia minisy matoky fa mbola naraka ny fandaharana foana ianao amin'ny heriny an'io toy izao indray fandaharana dia aza hoe tapatapaka fa arao foana fa anatin'ny fotoana anankiray ianao manaraka dia mandray zava-baovao dia tao anatin'ny fotoana teoko moa dia inoky fa efa vaovao zany ny fiainanao efa olom-baovao ianao tsy ilay olona tao anatin'ny fahotana sy loto intsony fa efa vaovao indray ao amin'i Jesosy ndao tsika hivavaka marana ny fotoana ary Andriamanitra misaotra anao ny amin'ny fotoana rehetrarehetra tanteraka teto androany Jesosy mino izahay ary tena matoky fa tena masina eo anatrehanao izahay ka hoentinao makany amin'ny fiafarana tsara indrindra Jesosy zao kely indrindra ny hafaranay fa ho tsara indrindra ny hafaranay Jesosy Andriamanitra marina amin'ny teninao ianao ka ireo teny fikasanao rehetrarehetra ao anay dia ho efainao atsakany sy andavany eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao Jesosy zao ihany koa Jesosy mba tena hoe angatahako aminao terizy hitoetra aminao hatranyizay terizy tsy ala aminao ary zao hoeto amin'ilay tanjonao faratampony hoeto amin'ilay tanjonao tena hoe ambony indrindra Jesosy satria ny antony havelomanay dia izany ho tonga amin'ilay tanjonao tombo mino fa miaraka aminay ianao
matoky ihany koa fa mitahana tsirairay avy ianao jesosy io tsy nialamaina zay rehetra nanaraka n'izao fandarana izao fa nandray izy olombavao izy ary masina eo anatrianao amin'ny anaranao jesosy ny anaovana izany vavaka izany a misaotra indrindra tompo amin'ny anaran' jesosy amen. Mametraka ny mandra-piona tompoko amin'ny heriny an'io toy izao indray.